Revako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hika ny mpandresy, hika ny mpandresy, zany no asongadiny mofinainantsika an'io ao amin'ny 1KORINTIANA voalohany toko 5:12 ny andininy fa 4:10 hatramin'ny fa 8:10 farany. Hika ny mpandresy na azo lazaina koa hoe hika mpandresena no amarana ny apôstôly Paul lay fampianarana dogmatika lavabe makasika ny fitsanganany tena amin'ny maty, fiainana eskatolojika na manazava ny andro farany, ny zavatra iseho any aparany amin'ny fotoana izay hiaviany Jesosy Kristy fanindroany. Eto amin'ny andininy fa 4:10 hatramin'ny fa 8:10 dia hitantsika eto lay hika ny mpandresy, hika mpandresena fa tsy maintsy andresy ny fahafatesana ny mino. Mafy tokoa raha mafy no sedra mahazo ny mpino raha ho sedraina amin'ny fahafatesana izy. Ny fahafatesana eto dia hoarina tahaka ny biby masika manaikitra anankiray toy ny maimboka na ny menarana ohatra, zay sady manaikitra no mamindra-pozina no mahafaty mihitsy. Fa vaovao mahafaly lehibe no anambaran'ny apôstôly Paul fa io fahavalo izay manaikitra manindrona mahafaty, zay fahavalo farany hoy isika entiny ilazana ny fahafatesana io, dia noreseny Jesosy Kristy. Hoy ny andininy fa 7:10 manao hoe fa isaorana anie Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Isaorana anie Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mazava arak'izany fa ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo io no misy ny fandresena. Ny ao amin'ny Jesosy Kristy io no ahafahana mandresy lay fahavalo lehibe, fahavalo izay tsy azon'ny olombelona resena. Ao amin'ny Jesosy Kristy io no andresena ny fahafatesana. Io Jesosy Kristy io mantsy no izy tena no efa nandalo ny fahafatesana ka nanitsakitsaka izany ary nivoaka ho mpandresy. Indro ary ny apôstôly Paul mindrana ireo teny voalaza ny faminaniana taloha na lay teny tao amin'ny Izay ny fahafatesana noresena ka levona ho izy, na izay tao amin'ny bokon'ny Hosea ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao. Anambarany zany fa ny fananany mino an'io Jesosy Kristy io no ananany fandresena. Revako malala ho amin'ny tompo, ny olona iray rehefa tafaroboka tao anatin'ny fahotana dia ny fahafatesana no miandry azy. Fa rehefa mibanjina an Jesosy Kristy kosa izy
na dia mitoetra ho fahafatesana aza dia afaka manao HIAKAN'NY mpandresy satria miaraka amin'ilay mpandresy izy. I Jesosy Kristy no antoka ny amin'ny fitsanganan'ny tenany maty. I Jesosy Kristy no antoka ny amin'izay mbola hitsanganan'ny mino amin'ny maty indray. Ary rehefa mamaky tsara tsika ny famaranana, ny fampianarana nataon'ny Paoly amin'ny 2:9 manao hoe koa amin'izany raha lamalala miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, dia mahita fa taratry ny fiainantsika ratrizay ny fiainam-pahavelomana ankehitriny, taratry ny fahavelomana ao amin'ny Kristy ratrizay ny fahavelomana izay iainantsika ankehitriny. Koa ampirisihana isika hiasa tsara, hiasa amin'ny finoana, hiasa amin'ny eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, fa izany no olovaintsika ratrizay. Ndao ary avako malala asan'ny rato ny HIAKAN'NY mpandresy, HIAKAN'NY ny hoby sy ny fiderana, fa efa nataon'ny tompo ho mpandresy isika. Efa resin'ny tompo ny fahafatesana, resiny ny fasana, resiny ny fahavalo, resiny ny ota sy ny fahotana rehetra. Koa zay rehetra manaiky hiaraka aminy dia ataon'ny mpandresy ka HIAKAN'NY tahaka izay voalaza eto. Dia hon'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka ary sika riavaka. Ny fahafatesana noresena ka levona. Ny fahafatesanao aiza ny herinao. Ny fahafatesanao aiza ny fanindronanao. Fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana. Kanefa teo Jesosy la efa naresy ny fahafatesana sy ny ota sy ny fasana sy ny faharatsiana ary any Satanako. Lehibe loatra Andriamanitra ny fandresena omenao anay, fa dia nataonao mihoatra no mpandresy izahay. Koa ny dera, ny laza, ny voninahitra no atolotra anao. Vavaka izay Jesosy ny amin'ny fiainan'ny fiangonana, mahatsiaro izay ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe efitsikemina, ho tanteraka ho lavorary araka ny sitraponao. Ianao Andriamanitra no hiasa mahery, ary ny fahefanao Andriamanitra no omenao amin'ny fiangonana, amin'ny fanapahan-kevitra, amin'ny fiaraha-mihevitra, amin'ny fampandrosoana ny fiangonana efitsikemina. Entinay ambavaka ny filohan'ny efitsikemina sy ny reo mpiara-miasa aminy, ny mpanatanteraka eo anivon'ny foibe efitsikemina haefabe araka izay efa niantsonao azy. Vavaka Izay mba ianao Andriamanitra no hitarika hatrany hatrany ny fiainam-pandrosoany ny fiangonana, satria anao ny fiangonana, ianao ny lohany, ianao ny mpitarika azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.